famindrapon'Andriamanitra Jehova mamindra fo ary ho jerentsika manokana amin'ity fotoana ity ny hoe ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fahasoavany. Zao ny voalaza ao amin'ny Hebreo 4:1-12. Aoka isika anatina ny seza fiandrianana ny fahasoavana amin'ny fahasahiana mba hahazoantsika famindram-po sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena izay andro maholy. Ny fiainantsika amin'izao fotoana izao dia fiainana izay tsy afaka hitenenantsika hoe ary tsy azontsika mihitsy aza ilazana manao hoe miadam-pinaritra, tsy misy olana, mirindra ny zavatra rehetra raha eo amin'ny fomba fijery mahaolona. Miantso Paoly Apôstôly amin'ny alalan'izao teny izao ny mba handrosoantsika, hanatonantsika ny seza fiandrianana fahasoavan'Andriamanitra satria famonjena no tanjona. Tsy misy tokoa mantsy famonjena raha ankoatra ny fahasoavana noraisina tamin'ny finoana. Amin'ny Efesianina 2:2-5 dia manamafy amintsika fa izany fahasoavana izany ihany no amonjen'Andriamanitra asy anao amin'ny finoana. Mino isika, tsy amin'ny hafa, tsy amin'ny zavatra hafa, tsy amin'ny asa, fa hahatonga antsika hireare zany ka hanao hoe noho izay nataoko, noho ny amiko, noho ny laza sy ny sisa izay avy aty amiko no nahatanteraka izany. Tsia, izaho ary, ianao aza, ilay hovonjena ve? Dia isika indray no hamonjy ny tenantsika. Misaotra an'Andriamanitra isika satria ny famindrapon'Andriamanitra dia ahafahantsika mahita miharihary fa ny fahasoavan'Andriamanitra no hamonjeny asy anao. Tsy zavatra vaovao zany, kanefa amafisina satria manana izany fahasoavana izany mitoetra. Mahafinaritra ny maharefa seza fiandrianana izay itoeran'Andriamanitra mihitsy ny fahasoavana. Zavatra mety tsy eritreretina ihany koa ny hoe afaka mamonjy antsika amin'ny alalan'izany fahasoavana izany satria famindram-po no ao ambadika izany. Ity famindrapon'Andriamanitra izay mitondra fahasoavana mamonjy ity mantsy dia manala izay rehetra mety ho fiheveran'ny tena ao amintsika, mampianatra antsika ihany koa ny handahan-tena, hanetri-tena ary tsy hireare. Mitoko tanteraka ao anatin'izay ataon'Andriamanitra mba hisian'ny antoka ho amin'ny fiainana mandrakizay. Famonjena izay avy amin'Andriamanitra fa tsy hamonjy ny tenantsika. Manana adidy isika, manana finiavana tsy maintsy hizorana isika, dia ny ampiasa ny finoana mba handraisantsika izany fahasoavana izany satria raha tsy amin'ny finoana tsy misy azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Hebreo 2:2-5. Fahefan'Andriamanitra ny mamonjy ary fahefan'Andriamanitra ihany koa ny mampiasa ny fahasoavana ho famonjena. Koa antoka izany, ilay famindrapon'Andriamanitra hitondrany antsika, ilay fahasoavan'Andriamanitra noho ny famindrapony hanome antoka ho antsika ny amin'ny famonjena dia raisitsika amin'ny finoana izany. Koa tiako ny hitondram-bavaka manokana anao satria misy fahazarana ao. Ny maha-olombelona antsika izay zatra mamonjy tena, misy fahazarana ao izay nikolokoloana ny maha-olombelona antsika mba handray an-tanana ny ho avy. Tsy misy maharatsy an'izany raha eto amin'ity tontolo voafetra ity. Raiso an-tanana no avinao eto, fa ho an'ny mandrakizay kosa tsy maintsy apetraka amin'Andriamanitra izany. Tsy maintsy apetraka ho raisiny mandrakizay an-tanana izany dia ilay Andriamanitra mandrakizay. Koa asaiko ary ianao fa hivavaka isika.
Misaotra anao Tompo noho ny famindram-po. Ianao lay ray manana ny hery fahefana rehetra kanefa manaiky ho rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Vonona ny hitondra antoka ho amin'ny mandrakizay dia famonjena noho ny fahasoavana. Mampianara anay handeha amin'ny finoana, hanaiky izany fomba fiasanao izany. Hampilefitra ihany koa ny avaty amin'ny tenanay mba tsy hisiany ny fireharehana na fiheveran'ny tena. Hisiany ny fanetreny tena, fandavan-tena. Ary aoka Tompo ho zava-misy eo aminay izany hoe noho ny famindram-ponao dia mamonjy azonay atao ny voavonjy noho ny fahasoavanao. Ho zava-misy eo amin'ny fiainanay tokoa izany, fatononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.